Ny amin'ny resaka diplomasia moa dia noesorina tamin'ny toeran'ny ambassadeur-ny Madagasikara any Chine, Dr Jean-Louis Robinson, araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra ny alina. Nanomboka ny taona 2024 no nitazona ny ambassadeur-ntsika tany antoerana ny tenany. Ramatoa Yvette Sila ihany koa dia noesorina tsy ho masivo eo anivon'ny UNESCO. Noesorina tsy ho masivo solon-tena mahagitra eo anivon'ny fisolohan-tena mahagitry ny Madagasikara eo anivon'ny UNESCO a Paris intsony Ramatoa Yvette Sila. Ny famakifakana politika izay nataon'ny pejy politika ranoray moa dia milaza ny mikasika tiako i Madagasikara, milaza ny mikasika Marc Ravalomanana sy ny Andriamatoa Fidèle Razarapiera. Toy izao moa ny famakifakana izay nataon'ny pejy politika ranoray. Raha ny fanehoan-kevitry ny tiako i Madagasikara tato ato no arahana dia misy tsy mazava loatra. Nilaza mantsy i Marc Ravalomanana tamin'ny 9 Novambra fa tsy nanolotra olona ao anatin'ny gouvernemanta ny TIM. Nilaza indray anefa i député Fidèle Razarapiera ny 14 Novambra fa ahiliky ny TIM ary ny ministera nomena azy ireo no kely tetibola indrindra. Manoloana ny ireo resaka mifanipaka ireo dia ny aniza tokoa moa ny marina hoe politika ranoray, ny any Marc Ravalomanana ve sa ny any solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Na dia eo aza izany zavadrehetra izany hoe pejy politika ranoray dia nihita aloha manana toerana ao anatin'ny fanavoazana ny TIM. Olon'ny TIM ny minisy-mpanjakana misahana ny fanavoazana, tsy iza moa izany fa Ramatoa Hanitra Razafimanantsoa. Eo ihany koa ny ministry ny fizahantany Lili Rafaralahy. Voanivadika ihany koa ny tantara dia ny solombavam-bahoaka efatra avy amin'ny TIM no lasa mpikambana ao amin'ny biro mahagitry ny intermiera am-pirenena. Mipetraka hatrany ny fanontaniana hoy ny pejy politika ranoray, anizany marina dia aniza ihany koa ny diso any Marc Ravalomanana sa any Fidèle Razarapiera. Manoloana ny olana miverimberina misy eto a Madagasikara moa dia nitondra famakifakana lalina ity namana anankiray ity sady nitondra vahaolana ihany koa. Anisan'ny hevi-dehibe izay nolazainy moa dia ny resaka ady fototra ny amin'ny souverainisme. Ny fanovana tompoko dia fanapahana ny tadimpotra amin'ny ireo mampiankin-dohantsika ary ny fanapahana ihany koa amin'ny ireo izay mitantana ny harentsika. Anisan'ny nambarany ihany koa moa ny toetoetra ny Madagasikara sy ny zava-misy ao a Madagasikara, indrindra ireo tena fototry ny olana. Rehefa hita moa ny olana dia mazava ho azy fa mety ho tonga hatrany amin'ny fahitana ny vahaolana izany. Ndeha moa arantsika kely ny ampahany voalohany amin'ny fanazavany ity namana ity. Satria teninareo mbenimbeny hoe inona ny vahaolana hoentinareo gardien de la révolution. No ireny teny rehetrarehetra izay natao rehetrarehetra ireny hoe toy izao ny toetoetry ny firenetsika, ny etahan'ny firenetsika, tsy misy afa-tsy ny souverainisme. Inona le hoe souverainisme anay? Hoe souverain ny firenena anankiray raha toa ka izy no maso mandidy amin'ny fiainany ao firenena misy azy. Izy no manapaka ary manana autonomie amin'ny décision raisiny ho an'ny firenena. Ka any Madagasikara ve zany tsia no valiny? Fa maninona ny tsia no valiny hoe ity namana ity koa satria i Madagasikara dia tsy mahatapatapakasitra, tsy maintsy mihira amin'ny fanapahan-kevitra izay ataony. Izany hoe raha tsorina mahitsy ny fanazavana izay no hazavainy dia tsy malagasy ny tompony fanapahan-kevitra ao a Madagasikara, tsy malagasy ny tompony toe-karena ao Madagasikara, fa ireo mpanambolina sy ireo communauté internationale, izy ireo tanteraka no mifehy toe-karena ao Madagasikara. Madagasikara isaky ny andray fanapahan-kevitra dia miera aloha amin'ireo hery famoretana rehetra manodidina azy. Iza ireo hery famoretana reo? Ny communauté internationale, ny oligarque, zany hoe ireo mpanambola izay manana vola mihoatra noho ny PIB-ny Madagasikara, ka eo ampelantanany ny poumon sy ny avokaviky ny économie malagasy. Dikan'izay tompony nangatrakatiny ny fitondram-panjakana fa gesticulation fotsiny eo. Ekenna fa misy ny pouvoir, fa misy ny atao hoe pouvoir officiel ary ny pouvoir parallèle. Ny pouvoir officiel dia izay lazainy lalàna sur papier. Iny lazainy hoe pouvoir formel, présidence, gouvernement, parlement sy ny sisa maro samihafa. Fa eo anilany le pouvoir parallèle zay ao tena tompony fahefana dia naveriko teo hoe ireo oligarque dia tsy iza zany raha ho antsika Madagasikara fa ireo karana sy ireo soloa manarakaraka
izay mitazona ny économie malagasy. Fahazadinany koa fa ao ihany koa ireo réseau d'affaires ao Madagasikara. Tompoko dia ireo réseau d'affaires ireo no mitondra ny baolina ka manome ny tendance any amin'ny fitondram-panjakana. Ao anatiny eo ihany koa ireo atao hoe partenaire international. Ireo rehetrarehetra ireo zany no lobbying na force mitatao eo ambony lohan'ny fitondrana. Lazao aho hoe manana indépendance, manana souveraineté ve ny fanjakana manoloana an'ireo sia iaraha mahita hitapoky hitam-pirenena. No hazavainy mazava ihany koa ny amin'ny resaka fampindramam-bola sy ny fanalavana trosa dia tsy hoe tanjona na finiavana tianavitra ny firenentsika izy reny fa fandrika amin'ny fanalavana ny fandevozana mahagitra sy ny fifehezana ny toekarentsika. Ohatra fotsiny amin'izany, tsy maintsy miera mpamatsy vola anisan'ny zavatra anankiray izay fantatsika angambany a, tsy maintsy mandalo amin'ny atao hoe club de Paris tsika. Club de Paris izay natao hono hanapina ireo firenena difotry ny trosa na surendetté, dia hono hanapina ny firenena surendetté dia atao zay fanalavana ny fandoavan-trosa mba hananorana hono ny fandoavan-trosa na échelonnement de paiement. Fa ny tanjona dia ahatonganao ho greffé ary tsy miala eo ambany vahoany. Dia karazan'ny olona miaina sous perfusion zany Madagasikara, dia olona naoviny aminao hoe soit comprise dia vitany amina. Ohatra n'ireny olona dans le coma reny dia machine sesa no miazona ny ainy. Dia rehefa ratsy fanahy zany le olona piako am'izay jiro na tapahako jiro na soit comprise dia velomany aminao raha malagasy. Zany ve ny olona atao hoe manana souveraineté tsia. Ny olana zany dia zao hoe ny firenetsika dia tsy tompony itsony isika amin'ny fanapahan-kevitra. Sako manao an'izao teny zao hoe tena ny filoha Mikaël Lamarina ve no manapaka. Lazaiko amintsika tsia. Eny amin'ny document officiel izy manao sonia, eny amin'ny document officiel izy no miteny hoe au nom du gouvernement de la refondation, fa ny fanapahan-kevitra rehetra dia tsy ao ampelantanana. Mila alefa kely ny hegitrehitra ho ity namana ity, isika dia nosy ary nomen'Andriamanitra ny zava-drehetra ny arenan-kibony tany sy rehetra izay tsara voatanisa, nefa ny zavatra mahatsikaiky ho izy, isika indray no miantso any velany, mila fiakinan-doha amin'izy ireo. Vokatr' izany isika izao dia voageja mandrakariva ary tsy manana ny antsona hoe souveraineté. Ny zavatra izay anisan'ny mahamenatra toy ny tongo-bakivaky moa ny zavatra izay nolazainy teo ny filoham-panjakana Colonel Mikaël sy ireo filoha rehetra izay nifandiby dia tsy tompony fanapahan-kevitra fa ny avy any velany no mibaiko. Fa soa nataon-janahary nosy itsika, kanefa ity no mahatsikaiky mba tsy lazaka hoe mampalahelo sy mampitomany. Efa nomen'Andriamanitra zany ato naturel manosy atsika izany tsika, dia isika indray no miantso ny ivelany hoe aleo zahay eo ambany vahoanareo dia miaina ny atao hoe assistana, miankin-doha tanteraka, superfusion ho iaho araka ny tenko teo. Ka noho zany ny souverainisme dia volonté politique. Ireo olona rehetra zay ataontsika hoe manapaizana ary mandidina ao anivon'ny fitondrana sy mitondra, dia ny force d'influence zay maniraka azy ireo no hitondrany ny expertiseny fa tsy ny souveraineté. Tena misy manapaizana be deabe ireo reny CV pokapoka reny, fa izao ireny olona reny dia ny force de lobbying no misy azy no mibaiko azy sy ny intérêt fa tsy ny tombotsoan'ny firenena. Misy isaintsainana moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany iny namana iny raha te tonga amin'ny fiovana ho izy dia ilana ny volonté politika, ilana ny finiavana, fa raha tsy izay dia tsy ho isy fiovana eto ambiny tany sy ny fanjakana.
Fa ny zavantranga tany Fianaravo Est kosa raha araka ny loharanom-baovao izay navokany Mikael Kamindia Mahazo kosa olona 3 no maty nihinana sokatra an-dranomasina tany Fianaravo Est. Olona 3 moa no maty tany Sahorano Fianaravo Est rehefa avy nihinana sokatra an-dranomasina. Marina moa fa efa andro vitsivitsy taorian'ny fihinanana ilay biby no nisehony tsy fahasalamana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavainay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.